L'épidémie du coronavirus ébranle encore un peu plus l'économie déjà fébrile de la Grande Île. Les acteurs du secteur économique affirment qu'ils s'attendent à de lourdes pertes. Hier, Ouattara, président du groupement des entreprises franches et partenaires, tire la sonnette d'alarme concernant les impacts du coronavirus sur le secteur économique en général et sur les entreprises franches en particulier. Ny famatsina ny akora fototra matière première zany tiako lazaina. Ny tiako lazaina amin'izany mandalo fahasahiranana mafy ohatran'izao tontolo izao ny Madagasikara. Marina fa misy lafiny ara-pahasalamana fa ny lafiny ara-ekonomika koa dia tsy maintsy jerena ny ahafahana ny orinasa rehetra eto Madagasikara tsy ny orinasa fakabarery ihany mba ahafahany mamokatra satria avy amin'izay irery ihany no ahafahana zany mitahiry ny asa rehetra ao anatiny ao mba tsy hisina crise ara-tsosialy hafa indray ankoatran'ity crise ara-pahasalamana ity. Certaines entreprises franches traversent une période très difficile, les obligeant à réduire leurs effectifs. Il y a quand même quelques promoteurs qui ont anticipé le problème d'approvisionnement en matières premières. Leurs entreprises tournent encore normalement. Efa maromaro ny orinasa manao chômage partiel. Efa maromaro ny orinasa manao chômage total ohatra zany raha tsy teny afa-tsy ny orinasa quoi. On n'est pas dans la difficulté dans le sens où on est en pleine saison et on a reçu pratiquement les 3/4 de nos tissus et accessoires. Mais la difficulté, c'est ce qui va se passer sur les nouveaux développements. Parce que si on ne peut plus exporter des échantillons ou si on ne peut plus importer les tissus pour les développements, ça posera un problème. Le secteur touristique est aussi sérieusement touché par cette crise sanitaire. La fermeture à partir de vendredi 20 mars du ciel malgache durant une période de 30 jours ne fera qu'aggraver la situation. Les opérateurs affirment enregistrer des pertes cumulées allant de 70% à 100% de leur chiffre d'affaires depuis le mois de janvier. Ny fiantraikany dia mivantana satria efa iaraky ny hitantsika reny manomboka amin'ny zoma zao dia mikatona tanteraka ny fifandraisany sidina zany dikan'izany zany tena mitoka-monina tanteraka tsika tsy hisy intsony aloha zany ao anatin'ny ray volana mahery ny fahatongava mpizahatany na ny circuit en cours ary zany dia efa tsy maintsy najanona ny circuit ho avy androany zany dia efa mahatratratra any amin'ny 20 isanjato zany ny fiantraikan'izay ataontsika Covid-19 zay. Les opérateurs, regroupés au sein du TOP, ou Association des tours opérateurs professionnels et réceptifs de Madagascar, doivent aussi faire face à de nombreuses annulations. Ils espèrent un soutien de l'État pour éviter de supporter en totalité le remboursement de leurs clients. Ces acteurs comptent sur un accompagnement de l'administration pour alléger les impacts de cette crise. Mametraka ny feo iraisana à travers ny CTM na ny Confédération du Tourisme satria ny CTM no organe interlocuteur ny fanjakana sy ny opérateur touristique rehetra dia fa be dia be zany fivoriana ataony mpikambana ao anatin'ny CTM sy ny mpitondra fanjakana ohatra zany mba mangataka zany izahay izay rehetra ao anatin'le chaîne de valeur mba ho flexible ao anatin'izay resaka hoe annulation zay raha iteny ohatra zany hoe mety hoe tsy maintsy hiannule ny hôtel dia tsy tokony hampiasa an'ilay condition de vente standard ny hôtel fa mba ho vaina manaraka an'ilay le zava-misy le situation mitovy amin'izay ihany koa ireo compagnie aérienne tsy tokony hoe hijanona fotsiny amin'ilay condition mahazatra izy ary efa voadinika moa zany araka tamin'ny tsara dia hoe misy eo amin'ny 12 volana eo zany tokony ahafahana manemotra an'ireo les réservations na fanoloana anarana an'ireo les billets efa voavidy.